vitsivitsy zay zany le zavatra atao atatitra satria raha nandinika tsara reo misy action parallèle tamin'ny nandritra tontolo andro zany. Ny action anankiray ho anay teo anivony teny miaram-pirenena zay nanao ny motion d'empêchement ny président André Rajoelina. Ny action anankiray dia ny fivoahan'ny conseil militaire zany avy amin'ny Kapisaty nakeny amin'ny 15 telo amby folo May. Mena lalana kely dia zavady a. Aloha reo avy veltsy. Mena lalana kely. Ny fitana tadiavinareo. Mena lalana zavady. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Che va fidan fidan che c'è Sta fa che il football. Sergio football. Fino a che fa cada dove vi ha quello che sono stato Ini sono rapo. Avverna kely ngamba le fanazavana. Avverna? Aha, eto. Ohatr'izao zany le fandehanao tamin'ny tontolo andro androany zany misy action parallèle zany dia zay nanaovana le tatitra. Ny action voalohany ho anay teo anivony teny miaram-pirenena motion d'empêchement. Ny action anankiray faharoa ho azy reo tato amin'ny conseil militaire nakeny amin'ny 15 telo amby folo May miakatra teny Ambohitsiroatra dia nanao déclaration. Reo zavatra anankiroa reo zany mifameno tao anatin'le tontolo andro. Nenay moa fantatra reo fa vita zany le fanalana ny président teo amin'ny toerany 300 tamin'ny raiky amin'ny 300 ny fidy. Izay nanaovana tatitra tamin'zareo hoe zay nataonay androany vitanay le motion d'empêchement satria io ny resahanay omaly hoe anao an'izay zay ho an'ny androany. Dikan'izany le zavatra fampiresana tamin'zareo vitanay androany. Fa le an'zareo kosa rehefa nandinika zavatra nisy nandritra ny tontolo andro zany zareo dia nandray fanapa-kevitra hoe aleotsika mivoaka dia mandray andraikitra sao dia sanatry misy zavatra mibolisatra hoe vitanay tao amin'ny teny miaram-pirenena ve zay zavatra fampiasana tamin'ireo sa tsy vita ka na vita na tsy vita dia andray andraikitra zareo. Kanjo moa zany vitanay le mission zay mifanarana sy fampiasana tamin'zareo dia mifameno zay rehetrarehetra zay. Dia rehefa vita zay mitohy le raha fa tsy mijanona eo hoe inona indray zany mitohiny ho an'ny rapito satria rehefa mifankahita zany dia fampiresaka manao any le zareo dia anohy izy satria araka fantareo dia nisy ndray décision navoaka ny fitsarana avy malampandehana dia tsy maintsy mifameno amin'izay rehetrarehetra zay zany dia mbola miandry ny fitsarana avy malampandehana zareo satria zay na tonga le hoe tany aloha zareo dia zay miandry mbola mampitovy an'izay tady dokanga zay zany zareo amin'iny décision isy le zavatra nataon'zareo dia satria fitsarana avy malampandehana mifehy resaka fifanarahany le zavatra rehetra araky ny lalam-pandrenana araky ny lalàna manan-kery lalàna velona dia zay ny andrasan'zareo rapitso. Dia ho anay ndraiky koa satria efa vitanay le empêchement dia iroso amin'ny resaka romarika zany zay rapitso dia mitohy fivoriana teny miaram-pirenena zany amin'ny raiky amby folo zay zany vory
fa andamina indray ny ao anatin'ny tokantrano ny anteny ara-pirenena amboatra indray zany boromaharitra zany hoe anovany boromaharitra aloha tonga dia tsorona satria le boromaharitra nay tao androany tsy niaraka aminay le raiky amin'ny telopolo amin'ny zato io de izy zay rehefa tsy araka aminay nareo dia aleo zany novana le boromaharitra iverina député tsotra izy zany satria tsy manao any ndraiky ny amin'ny maha boromaharitra anazy dia zay no ataonay rapitso dia rehefa zay zany a dia eo indray zay mifankahita tokony mifanao tatitra ve sa tsy fanao tatitra ankoatran'izay moa zany misy zavatra marary any anatin'ny fiarahamonina zay tsikatry sombavahoaka dia nampitaina tamin'izareo fa reny angamba aleo tsy ho ataovana tatitra aminareo zay fa hoan'ny sombavahoaka tsirairay izy dia zareo no mahita ny vahaolana tao amin'izay a dia tsy hiteny an'izay a fa reo zany ny akapobeany no zavatra teny akora reo zany ny fandrindrana hoe zay ny fampiresahana teo hoe miandrindrana n'ilay fitoizan'ilay fiaramiasa zany hoe le fiaramiasa zany tena mipetraka akaiky mba ahafahana mandeha aingana sy ahafahana mametraka communication mba tsy fanipaka le zavatra atao satria araka ny nambaran'zareo androany rehefa nandravarafitra be izy tamin'ny resaka antom-panjakana dia ny sisa tsy ny ravana dia ny anteny mera-pirenena misy dikan'zany zany hoe le fiaramiasan'zareo ny anteny mera-pirenena zany misy zavatra famatorana be be dia zay mahatonga le izy sady mandeha aingana zay nefa tsy maintsy mitandrina ao anatin'izy mba tsy misy dérapage zay efa atao anatin'ny ataontsika hoe sary nandeha any ve zao zava-misy zao monsieur le député sary nandeha le hoe niraisy ny tafika ny ataontsika hoe ny fahefana zany am'izao satria raha teo aloha zany ohatrany tsy de tena hoe zay le zavatra nieritreretiny ho aminay hoanao fahitanareo an'izay ny zavatra misy manko ohatran'izao a mitolona le civily fa mafy loatra le représent ka raha tsy mitsangana le tafika zany a dia mbola tsy tonga amin'izao vahaolana zay tsika hoe mivaly olana dia zay mahatonga le izy hoe tsy sary namboarina zany fa sary vokatry ny fahatsapatena maha-olo-pirenena hoe misy zavatra tsy rariny eo a dia enao a tandroka arony vozona manda farany dia raisinao ny andraikitra ao dia nandraina andraikitra zareo fa tsy hoe sary miforoana io raha sary manko izy ohatrany hoe fampireparenay tany ambadika tany zany hoe andao anao tolona tsika civile aloha dia rehefa avy eo a atsotsika amin'izay zareo tafika avy amin'izay nareo tsy zay le izy fa samina tsapany andraikiny amin'ny manandrify anazy a dia mitsangana zareo rehefa tonga ny andraikiny afaka fahafantarana kely ve nanahoana le empêchement dia taizavy ny dingana nandeha tamin'le taratasy fanaovana le empêchement nanahoana akikely izy efa vitany le empêchement dia mandeha hoazy zay eny tsy misy tadidia tsara fa le décision ny ACC ka nampiantona le hoe fandravana ny anteny mera-pirenena sa tsy hitanareo ve ny ravany eny le fandravana iny ravan'ny ACC donc tsy rava zany le anteny mera-pirenena ny décision ny conseil militaire koa tsy nandrava ny anteny mera-pirenena dikany rehefa vita zany ny fifidianana ohatran'ireny dia makany amin'ny ACC avy hatrany ny taratasy